La 4G Batelma vous présente Nivava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manultra wanao ny vaovao. Zava-dehibe ny fiara-miasa eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka hoy ny solombavavoaka voafy tao Nosbe nandritra ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy tany toerana omaly. Ny momba ny atleta iray solontenan'i Madagasikara tamin'ny taranja handisport nandritra ny lalaon'ny nosy ny tanterahana tany Nosy Maurice farany teo indray ny entina aminao anatin'ny vaovao ny atsipiriny izay hitanao amin'ny tapany faharoa ny vaovao. Maresaka iraisam-pirenena mitohy hatrany ny fihetsiketsehana ataon'ny vahoaka ao Hong Kong amin'izao fotoana izao. Mpanao fihetsiketsehana anarivo no miverina nidina an-dalambe androany. Ny andidin'ireo avetrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia zava-dehibe ny fiara-miasa eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka hoy ny solombavavoaka voafidy tao Nosbe nandritra ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy tany an-toerana omaly Gaëtan Andriatsilavo. Tsy anjaran'ny solombavambahoaka na ny fitondram-panjakana irery ihany ny mikatsaka ny fampandrosoana sy ny fitoniana ary ny filaminana eto amin'ny firenena. Zava-dehibe ary manan-danja amin'izany ny fandraisan'ny daholobe anjara ampandroso an'i Madagasikara. Io no nambaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena nandritra ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny samboadiny solombavambahoakan'i Madagasikara voafidy teo Nosbe Razafindravoany Marifidy Kristine. Ny fiarahantsika rehetra mientana no fanarahidiny fahombiazana raha katsaka ny tena fampandrosoana marina isika. Sambatra raha samy sambatra ianareo satria sady sangaka amin'ny fizahantany ary mitokana lavitra mitabataba sy ny korotana fa kosa izay tsy filaminana eto anatiny dia mino sy matoky aho fa ho voavaha foana izany amin'ny alalany fampitokizanareo ny fitondrana indrindra ramatoa solombavambahoaka toloratsika hasina izy. Nanotrina ny lanonana ihany koa ireo mpikambana avy amin'ny gouvernemanta misa roa Menada ary ireo solotena ny parlemanta izay nitariny ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ao amin'ny faritany ny anantsiranana. Ny fiara-miasa amin'ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana no taken'ny solombavambahoaka ary naneho ny fisaorana tamin'ny vahoakan'ny Nosbe amin'ny fametrahana ny fitokisana aminy. Ary saorako ireo jiaby vahoakan'ny Nosbe naname fatokisana za sy ratsakany fatokisana za fataoko ny atanteraka zay fatokisana nataonareo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia efa voapetraka sy mirindra avokoa ny tety andro hiatrehana ny fanadina-mpanjakana amin'ity taom-pianarana 12 sy 24 ity hoy ny minisitra tompony andraikitra entanina ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra anara-maso ny zaza amin'ny fiatrehana izay fanadina-mpanjakana izay Gaëtan Andriatsilavitra. Efa voapetraka sy mirindra avokoa ny tety andro anatanterahana ny fanadina anara-mpanjakana eto Madagasikara amin'ity taom-pianarana 12 sy 24 ity. Araka izany, nanentana ny tokotelo mamasana andro ny mpampianatra, ny ray aman-dreny ary ny mpianatra ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika ary ny fanofanana arak'asa anara-maso ny zaza amin'ny fiatrehana ireo fanadinam-panjakana ireo. Dia hiatriky fanadinam-panjakana ny zaza malagasy manerana nosy ka miantso atsika ray aman-dreny ny mpianatra sy ny mpianatra rehetra uvomo agnomana hiatriky izany fanadinam-panjakana izany indrindrandrindra ny tompona andraikitry ny mpampianatra. Ny voalohany dia hiatriky fanadinana CPE tsika amin'ny le 27 août zany hoe afaka roa andro tsy ela dia hiatriky ny fanadinana ny zaza madinika. Ankoatran'izay hiatriky ny fanadinana BPC ihany koa zany
ny ao anivon'ny ministère ny fampianarana 9, 10, 11, 12 septambra ny fagnadinana BPC. Vitany BPC voatsara zay dia miditra amin'ny fagnadinana baccalauréatsika zay manomboko ny 30 septambra 1er 2 3 4 octobre. Nambaran'ny ministra ihany koa fa averina ny fotoana fampianarana teo aloha noho ny fangatahany vahoaka ary nikeny ny fanjakana Foibe. Ireo ny fantatra nandritra ny fametrahana zamboadan'ny solombavambahoaka ny Madagasikara izay voafidy teo Anosibe, nanaovan'ny ministra fanentanana mikasika ny fampianarana amin'ny ankapobeny, indrindra ny resaka fanadinam-panjakana. Ny fitondram-panjakana izay miezaka hatrany ny ametraka ny fanabeazana sy ny fampianarana ho lohalaharana amin'ny alalan'ny ministera tompon'andraikitra. Ny ministera izay miezaka ny anatsara hatrany ny tontolon'ny fampianarana na eo amin'ny fotodrafitrasa na eo amin'ny kalitaon'ny fanabeazana ahafana manomana ny hoavy ny firenena. Fa zava-dehibe ny fifanomezan-tanana ahafana mamerina ny filaminana eto Madagasikara. Omaly sabotsy sy zoma lasa teo Basimara no saron'ny zandary vokatry ny fiara-miasa amin'ny vahoaka. Fanadidina avetrany. Mitohy hatrany ny asa ataon'ny mpitandro filaminana ho famerenana ny filaminana sy ny fahatokisan'ny vahoaka azy ireo. Ady amin'ireo mpanao asa ratsy, ny fisorohana melohan'ny tranga mety iseho, ary koa ny famerenana sy ny fanaraha-maso ireo basy tsy ara-dalàna. Tao mbala manakana distrika Ambositra, basy masy 36 iray no sarony. Nahazo angom-baovao ny kolonely, komandiny vodi-topo Pileovana fa misy olon-dratsy prailo amin'ny dahalo, mitazona basy mahery vaika ao an-toerana. Nidina nijery fotony tao amin'ny toerana voatondry ireo zandary, ka hita tao tokoa io basy mahery vaika io. Nogazana avy hatrany ilay basy ary nosamborina ilay olona atao famitorana, mialohan'ny anolorana azy eo anolohan'ny fitsarana. Tao Ankoraoky, Fokotany Lavalila, commune ambanivohitra Isoanala, distrika di Betroka, mpanamboatra sy mpivarotra basy ho an'ny dahalo ihany koa no sarony. Nahazo loharanom-baovao ny tompoparitry ny zandarimariam-pirenena ao Soanala fa misy olona atao hoe rata tompon'antoka amin'ny fanamboarana ireo basy ireo. Taoriany ny fidinana ifotony, tratra avokoa ireo basy 3 efa vita rafitra, basy 2 vo eo andalam-pandrafetana ary ireo fitaovana fanamboarana ny basy rehetra. Basy masy 36 iray ihany koa sy bala 2 no hita tao Ambatofinandrahana. Nahazo angom-baovao ihany koa tamin'ny olona tsara sitrapo ny komanda ny vondron-tompoparitry ny zandarimariam-pirenena ao an-toerana fa mitazona basy mahery vaika ny lefitry ny sefo Fokotany ao Ianakona, commune ambanivohitra Fenoarivo, distrika Ambatofinandrahana. Marina ilay voalaza rehefa nisy ny fidinana ifotony natao. Nogazina ilay fitaovam-piadiana izay marina fa ny mpitandro filaminana ihany no mahazo mitazona azy. Na eo aza niezaky ny mpitandro filaminana, vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny olona tsara sitrapo avokoa no nahafanana nantanteraka ireo rehetra ireo. Midika izany fa zava-dehibe ny fiaraha-miasa sy ny fifampitokisana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka, hoentina mamerina indray ny filaminana eto Madagasikara. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay, ny atantsika mahakasika ny andraikitry ny vehivavy eo anivon'ny tokantrano. Eo ihany koa momba ny atleta iray izay solontenan'ny Madagasikara tamin'ny taranja handisport nandritry ny lalaon'ny nosy izay nitanterahana tany Nosy Maurice farany teo rehefa avy eo ary. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 arias seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 arias. Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 arias. Et c'est pas fini! Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. La vache qui rit. Ça demande cire. Nous m'en pas tout malérie. Nis calcium, si vitamine, arferayan Q. Mas fafnareta nerinya kis. Et fanan lebeyan Q. La vache qui rit. Ouf nash tout Alors, quoi de neuf?
19 mon enfant. Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh, Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Et comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Araka ny hitantsika teo hoe ny toilette love izay indray no horonan-tsara raha tsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny aniozantsika ny vaovao dia tsy mitovy amin'ny tany aloha ny andraikitry ny vehivavy eo anivon'ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Nanaraka ny fivoaran'ny toetry ny andro izany ho an'ny mpandala ny maha-malagasy. Zava-dehibe ny fahaizan'ny vehivavy mikarakara ny tokantrano. Miantarandrianay. Vehivavy tany aloha mipetraka tamin'ny toerany ireny ary mikarakara ny ankohonany ny tena ny ompanany anjara andraikitry ny vehivavy. Manana lanja lehibe tokoa ny vehivavy amin'ny renim-pianakaviana azy dia miandraikitra ny fampandehanana araka ny tokony ho izy ny fiainana tokantrano koa ny vehivavy. Io moa ilay toroantsika ankehitriny hoe fikarakarana tokantrano, izany hoe ny fikarakarana ny sakafo, fandroana azy, ny fikarakarana ny ankohonana amin'ny ankapobeny hatramin'ny fitsaboana, satria ny renim-pianakaviana no natao hiandraikitra ny fampiasana ny fanafody avy amin'ny alalan'ny ravikazo sy ny sisa, izy no mahafantatra an'izany. Andraikitra lehibe ireo ary nanomanana ny vehivavy hatramin'ny mbola fahakeliny. Izay no mahatonga ny hoe tamin'ny mbola fahakeliny ny ankizivavy dia efa nizarina tamin'ny alalan'ny kilalao, ohatra ny fampidina ravina, kilalao fanaon'ny ankizivavy zany, ohatra ny kivarivary, ny tsikonina. Tranga izay niovaova nanaraka ny toetry ny andro. Namipetraka hatrana azy ny toeran'ny vehivavy, maro no tsy miompana tamin'izay fikarakarana tokantrano izay intsony. Zava-dehibe anefa ny fahaizan-janitra ny fanazavana. Raha amin'izao fotoana izao dia raha mahita tokoa noho ny fivoaran'ny fiainana sy ny heverina hoe fahatsaram-piainana zany dia efa ankinina amina olona manokana indray izany fikarakarana ny tokantrano sy ny sakafo sy ny fanafiana lamba sy ny fanadiovana sy ny sisa zany. Misy ilay antsoina hoe na dia efa misy aza amin'ny mpanampy an-trano dia tsy dia tokony afaka miala amin'izany na hoe ndeha hampandefitra amin'izany ny vehivavy, fa manana anjara foana eo amin'izay fikarakarana ny tokantrano izay ary tsy maintsy hifampizarany amin'ny lehilahy, satria ny lehilahy koa dia tsy tokony hialangalana fa manana an'izay manandrify azy koa eo amin'izay fikarakarana ny tokantrano izay. Ankoatra ny asa mandrara madinika miainga amin'ny fahaizana mahandro sakafo io fikarakarana io. Maro amin'ny renim-pianakaviana ankehitriny misafidy hianatra izany entiny hitazomana izay kolontsaina izay. Ny ataoko eto izany dia mianatra mahandro. Ny antony anaovako anazy zany ho fanatsarana ny fahaizana mahandro ao tokantrano. Beda be ny karazana akora fahita andavanandro. Misy eny an-tsena, tsy voatery ho lafo vidy, fa ny fomba fikarakarana azy no miova kely dia mitondra otrikaina bebe kokoa izy ho an'ny fahasalamany, moa mitondra tombony misimisy kokoa izy ho an'ny fahasalaman'ny olona tsirairay ao tokantrano. Izay aloha ny tanjona voalohany zany hoe ho an'ny mpikambana ao anatin'ny tokantrano iray. Tsy ny vehivavy ihany anefa manana andraikitra amin'ny fikarakarana sy ny fikolokoloana ny tokantrano izay ihany koa ny lehilahy. Araka ny efa nambara teo dia ny momba ny atleta iray solotenan'i Madagasikara tamin'ny taranja handisport nandritra ny lalaon'ny nosy izay nitanterahana tany Nosy Morisy farany teo no tanterina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ionona izay. Izy no rakotonena Lovasoa. Efapolo taona ny vehivavy amin'izao fotoana izao, manambady ary mananjanaka roa. Tsy nataony hosakana, tsy velarany ao amin'ny fiainana sy anatratrarana ireo kinasany hatr'izay ny fananany fahasembarana ara-batana. Ny lofo ny tenany indrindra teo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena. Isan'ireo niaro ny vonona im-pirenena tamin'ny lalaon'ny nosy farany teo izay nitontosaina tatsy amin'ny Nosy Morisy rakotonena Lovasoa teo amin'ny handisport, atletisme sur fauteuil, alaviran-dalana 500 sy 1000 metatra. Nandrobaka ny medaly volafotsy ny tenany tamin'izany ary nanambara fa mahavita tsaratsara kokoa raha tsara ny fitaovana. Medaly azo moa zany volafotsy. Raha tokony izy ilay volamena azo raha tsara ilay materiel.
eo amin'ilay resaka photo zany no faible be ny antsika malagasy dia teo no nanaran'ilay médaille volamena. Fa le ny Maurice zany azy efa le maivana kely, efa le carbone. Ny antsika mbola efa ancien modèle, efa tsy dia mety tsony mihitsy ilay izy. Fa antsika aloha niezaka mafy ihany nanenjika fa izay no vita dia fa manaraka zany mba hanatsarana an'ilay izy dia mila mangataka amin'ny fitondram-panjakana mihitsy zany hijery an'ilay handisport hoe mba jereo fa ny handisport ne mitondra médaille maro foana hatramin'izay. Tsy tokony atao sakana ny fananana fahasembanana amin'ny fanatratrarana ny tanjona efa napetraka hatrany am-piandohana raha ny nambarany hatrany. Izay no nolazainy entiny anentanana ireo olona manana fahasembanana ara-batana toa azy. Fampirisihako antsika olona manana fahasembanana zany indrindra izay mbola hoe tsy ao anaty club dia mazoa manao sport mazotoa fa le fahasembanantsika zany aza atao henatra, aza atao hoe faiblesse-tsika ilay izy fa atao fanotra zany hoentina fa tsika mavita, tsika sembana mavita izay vitany matanjaka ny akamaroany vitantsika indrindra resaka sport sady fitaizam-batana no antoky ny fahasalamana fa aza atao henatra ny fahasembanana zany ho antsika fa tena mavita sport karazany rehetrarehetra tsika dia manentana antsika manana fahasembanana aza miafinafina any ambadika any fa miseho dia midira fikambanana. Mbola vonona ny tenany isoltenan'i Madagasikara raha mbola manana ny hery sy ny tanjaka raha ny nambarany Rakotoniana Lovasoa. Fangatahany amin'ny alalan'ireo mpanao fanatanjahantena ny fanatsarana ny fitaovana ampiasain'izy ireo ahafahana manatsara ny vokatra hitondrana avo ny voninahim-pirenena. Dia izay mamarana vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soavatsara atao. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G.